eo amin'ny lafiny fanabeazana trano kosa ampidirina anatin'ny fandaharana mpampianarana ao anatin'ny lycée manaraka ny fampianarana teknika ny mahakasika ny fandraharana mba amolavolana ireo tanora malagasy lavaka Andriamanalina sy Mamitra Samoely. Tsy say miroso amin'ny fandraharana ireo tanora manaraka ny fampianarana teknika noho ny tahotra sy ny tsy fahafantarana. Manomboka amin'ny taona 2014 dia ampidirina anatin'ny fandaharam-pampianaran'ny mpianatra amin'ny kilasy faharoa ka hatramin'ny kilasy famaranana maneran'ireo lycée manao ny fampianarana teknika ny mahakasika ny fandraharana. Ny anay zao hitanay eto amin'ny fampianarana teknika ny ankizinay zao dia matahotra hoe hisehatra amin'ny resaka hoe fihariana na hoe fandraharana ka tapa-kevitra aza ministera hoe mba hampidirina anatin'ny fomba fampianarana izy io manomboka amin'ny taona ho avy iaraha-miasa amin'io olo ity. Inona no hoe tena mampatahotra an'zareo hitranga anatin'ny lycée? Le mampatahotra moa zany hoe resaka toetraina io satria ny entrepreneurat et culture izy io ka io misy fa fitenenana moa avy aminay an'izay raha tsy nianaranao tsy ho hainao. Ka dikan'izay mba hoe ampiafantary rehefa hain-tena io dia mazoto le olo manao azy satria ny tahotra zany dia matetika dia tsy fahalalana. Ho fampirisihana indrindra amin'ny fidiran'ny tanora amin'ny fandraharana dia isy ny forum voalohany mahakasika ny fampiofanana momba ny fandraharana ho tanterahana ny 7 Novambra izao eny amin'ny anteny Meravarotra sy ny indostria Antaninarenina. Ny zavatra hitranga zany mandritra ny fotoana io dia isy fiarahamientan'ny mpandraharaha zany eto Madagasikara hiaraka hidinika mahakasika ny fametrahana misy moa zany nataony zareo vao amin'ny ministera ny asa sy ny fampianarana professionnel na sera technique nisy an'ireo PNEF politique nationale de la promotion de l'emploi et de la formation professionnelle dia iny zany mezana cadrena misy ihany koa ny guide ny mahakasika ny formation entrepreneuriale izay navoaka ny UNESCO. Dia mizara ny programme voalohany ilay table ronde natao amin'ny marinan'io 19 Novembre io izany hoe ivorian'ireo mpikirakira ny resaka fanofanana amin'ny resaka fandraharana satria hatramin'izay zany ny fandraharana dia tsy tena misy référentiel officiel izay nampianarana ny olona fa samy manana ny azy daholo zany ny toeram-piofanana rehetrarehetra dia misy moa zany ny ezaka izay tarihan'ny ministera miaraka amin'ny INFOR izay miezaka amin'ireo référentiel officiel ireo eto Madagasikara zany dia ity zany no sehatra voalohany entina ampisehoana an'izay zava-bidy izay tafiditra amin'ny fampiarana ny politika nasionala mahakasika ny asa sy ny fampiofanana arak'asa moa itetika ity ary fandraisana anjarany tsy miakana mba ahafahana manolotra fiofanana mahakasika ny fandraharana ho tombontsoan'ny tanora malagasy.